Manana daholo elaela tsy tatety satria sahirankirana amin'ity spektakla ity fa androany saika tsy teny ihany fa tena ohatrany tsy maintsy mba miteny kely ahako momba n'le resaka hoe sasao ny pepeta. Ohatrany tsy tena misy sa maneho hevitra momba n'le izy dia aleo anaovako azy. Aneho ny hevitra satria olona misy saina dia manana ny fihevitro sy ny fomba fijeriko. Ary nahita fianarana na dia mbola kilasy dia 9e ary. Izao zany le resako. Nosivaninareo ilay hira hoe sasao ny pepeta. Ok, manana ny raison nareo fa izao kosa soloy zavatra fa hitanareo hoe mendrika kokoa ilay izy satria tena zavatra ilaina ny fampianarana ny hoe fananana fahasalaman'ny fananana ary mandalo amin'ny fahadiovan'ny fananana ka tena mandalo amin'ny sasao ny pepeta. Ny fahazahoana an'ilay izy mantsy dia izao hoe tsy azo atao zany ny miresaka pepeta satria voan'ny sivana ianao ka ny raisonnement izany dia ity tsotra be mihitsy. Raha ny hoe manasa tanana amin'ny rano sy savony ary tamin'ity Covid ity mbola nampianarina ny be sy ny maro tamin'ny afisy spot publicitaire télé radio ny dinana teny fotony mampiseho ny vahoaka hoe ohatr'izao ilay olona ny fanasana an'izany atao hoe tanana izany ohatr'izao ny fanaovana anazy. Nanokanana budget manokana ohatrinona hoe anaovana campagne hoe fanasana tanana dia diso vera mba misy olona anankiray mba samy manomboka miteny amin'ny be sy ny maro hoe mba sasao koa ny pepeta satria tsy hatreo amin'ny tanana ihany ny fahadiovana sy ny vatan'ny olombelona fa misy koa ny party hafa mila diovina tsara dia mandalo amin'ny fananana daholo ny fahadiovana sy ny fahasalamana. Nosivaninareo ilay izy ok fa aza avela eritreritra kosa ny olona hoe mamoehitra sy tsy azo atao ny miresaka momba ny fananana. Misy commentaire hitako be be hoe mampianadratsy ny ankizy hono. Manasa pepeta ve dia mampianadratsy ny ankizy? Tokony ho faly ary nareo hoe mba hampihira no miteny ny zanakareo hoe sasao ny pepeta mba faly izy manasa an'ilay izy sady mihirahira. Raha ny teny le mpihira hoe zero ny pepeta na hoe doro ny pepeta dia nanaiky hoe zavatra ratsy izany fa ilay izy hoe sasao ny pepeta, sasao. Sa heverinareo fa tsy mahalala ny fisian'izany pepeta izany ny ankizy. Classe de 7e, classe de 6e nge dia efa mianatra ny atao hoe organe génitaux ary tsy pepeta ny antsonany io na hoe popole na hoe popoline na pauline na tsy haiko fa tonga dia hoe le pénis, le vagin, l'utérus, les testicules, les ovaires. Tsy haiko hoe ahoana ny nanaovana azy tamin'ny andron'ny tompokilahy dideratsika ka tamin'ny andron'ny fanagasiana fa izay ilay izy amin'izao mitovy amin'ny fampianarana ny hoe le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Any amin'ny classe de 6e, 7e ary ny fampianarana zavatra ohatran'izany hitako hoe ilaina kokoa noho ny hoe fampianarana momba ny fahalala hoe le criquet, les parties du corps du criquet. Fa nga ny criquet voan'ny aretina avy eo sa ny criquet no be vokatsina. Ny zavatra tokony ho fantaritsika dia hoe mananao foana ny ankizy satria tsy mahalala fa tsy hoe satria mahalala loatra tsisy an'izany fa matoa mananao foana ny ankizy dia tsy ampy ny fampianarana nomena anazy sy ny fampalalana anazy izay izy dia mananao foana fa raha ohatra hoe ampahafantarinao anazy tsara ny riska rehetra ny danger rehetrarehetra tsisy anao an'izany raha fantatry ve hoe mandoro afo dia mbola andeha hijoboka ao fa tsy ampy ilay fampianarana matoa ny ankizy mananao foana. Tsy ampy ny atao hoe vulgarisation, sensibilisation, tsy ampy. Dia izany ny mahatonga ny hoe mananao foana ny ankizy satria fitahan'ny lehilahy ohatra ilay vehivavy hoe tsy maninona izany akio raha lohany fotsiny fa ny antsika malagasy izany hoe satria ilay izy hoe resaka hoe mamoehatra, mahamenatra dia zara raha resahana ilay izy lasa ny olona, lasa ny ankizy mianatra any amin'ny fianarany ihanyko. Misy commentaire hitako koa hoe tsy manaja amin'ny vehivavy hono ilay hira hoe sasao ny pepeta hoe manambany amin'ny vehivavy. Ny tena tsy fanajana sy fanaovana tsinitsinina sy fanambaniana amin'ny vehivavy dia ny fametrahanao an-tsainy hoe mahamenatra, mamoehatra zavatra ratsy
ny fananany, ny fitaovam-pananany, ny fanomezana komplexa ho an'ny vehivavy izany ny fanambaniana ny vehivavy faratapony. Dia lasa normal moa ilay izy. Ny vehivavy izao raha ohatra hoe mividy serviette hygiénique mividy taly dia ohatra ny hoe menamenatra feno penina any anaty vary ihany ilay izy rehefa mividy an'ilay izy. Nefa ny zavatra tsy tokony hamenatra mihitsy izany fa zavatra normal be. Ireny serviette hygiénique ireny ary tokony mbola hoe gratuit ho amin'ny vehivavy rehetra na ho amin'ny mandry na mpanankarena, tokony fanjakana miantoka an'ireny satria tsy fidiny ho amin'ny vehivavy misy fadimbolana nefa tsy ny vehivavy rehetra no afaka mividy an'ireny lafo angereny dia izao izao ny tany rehetrarehetra miady ho an'io zo io hoe mba ho gratuit ireny fitaovana fiarovana amin'ny fandehanan'ny fadimbolana ireny serviette hygiénique ireny izany. Izay ilay antsoina hoe resaka précarité menstruelle. Efa any amin'izany izany ny olona sasany fa ny antsika mbola hatreo amin'ny hoe sason pepeta mbola mampisy problème antsika. Nefa izany resaka rehetrarehetra izany tafiditra ao anatin'ny hoe fahadiovana sy fahasalaman'ny fananahana daholo. Eto dia misaotra manokana ny Laura Gasy izay tsy sazatra mampianatra foana hoe ahoana ny fomba fanasana pepeta satria misy fanasana anazy io pepeta io fa tsy sasana ohatry ny fanasana ireo tongotra. Dia Laura Gasy tena hitako hoe miezaka izany mivulgariser ny resaka ohatran'izany mba tsy hoe mahamenatra ny resaka ohatran'izany fa hanaova amin'ny vidéo mihitsy hoe ohatr'izao fanasana an'io tsy hoe aseho an'io akory mipepeta ny izao ny fanasako azy fa mba manazava izy izany hoe mila sasana tsara io ohatr'izao ny fanasana anazy, izao ny fitaovana ampiasainao patati patata. Dia akasitrahana ny olona ohatran'ireny. Dia ny anazy moa tena azavainy tsara amin'ny atsipriany vidéo 5 minitra fa na zavatra kely fotsiny ary ohatran'ireny ireny hoe sasao pepeta efa zava-dehibe mampandroso zavatra be izany. Hoe tsy mahamenatra tsy zavatra mamoehatra ho any zavatra ohatran'izany ny resaka ohatran'izany. Ajanony ilay fiatsaram-belatsihy fa samy vetaveta daholo vetaveta daholo mody hoe ilay hoe pepeta avy eo makadilo ny sofinareo fa inona ny fiantsonareo an'io ao an-trano, inona keketa dodosy tsy maninona izany fa mbola tsy nitsin'ilay mpihira ange hoe sasaony fa mbola nanam-panajana-tsika rehetra izy natao fotsiny hoe sasaony pepeta c'est mignon pepeta c'est tout mignon. Dia tena very tanteraka ho atao anatin'ilay izy satria izao izany ny ministera fahasalamana volana vitsivitsy lasa izay miantso anay maha-influenceur anay hono hoe misy campagne ho an'ny resaka hoe fananahana ara-pahasalamana na fahasalaman'ny fananahana izany satria nisy budget ho an'izay programme izay atao amin'ny ministera nandritra ny herinandro vitsivitsy dia natsony izahay dia nanaiky izahay ny resaka momba ny pepeta amin'ny boblisy ny fiavohana kinimpotsy ny fampiasana ny kapoty nanaiky izahay tamin'ny fomba nay no nyresahanay izany zavatra rehetrarehetra izany dia nataonay tamin'ny fonay hatramin'izao mbola manao resaka hoe mampiasa kapoty tsisy idiran'ny ministera sy ny budget ministera fa onjonjoko sasa amin'ireny satria mbola hitako hoe mbola tsy ampy ilay izy fa mbola ilaina foana ilay miresaka momba fananahana, momba fiarovana, momba ny kapoty satria ho no ilay hoe mahamenatra ny resaka ohatran'izany, mahamenatra ny resaka ohatran'izany dia na mividy kapoty ara dia mahamenatra ny olona, mahamenatra ny tanora, mahamenatra ny olona dia be hoe andeha hividy kapoty dia tsy mampiasa kapoty satria hoe mahamenatra na dia miresaka n'izany maika fa hoe andeha hividy kapoty tena dia izao indray nefa ny hoe sy vanina indray resaka pepeta rehetrarehetra dia tsy hitako ihany ilay izy very be ao anatin'ilay izy. Ny fehiny zavatra tiako tenenina izany dia hoe zavatra misy io na tianareo na tsy tianareo ary zavatra tena hoe zavatra important zava-dehibe iantoan'ny fiainam-pirenena iray manontolo ilay izy satria ny fahasalamana dia fiainam-pirenena ary ny fahasalamana dia mandalo amin'ny resaka fananahana karaha ohatra hoe mila resaka fananahana izany mila resahana ilay izy, mila velatra tsara amin'ny resaka an'ilay izy fa tsy hoe menamenatra eo daholo dia tsy vitan'ny menamenatra ilay fiainana fa mila sasany pepeta dia izao tanyreny sao misy mandefandefa mesazy aty aminao hoe fafao io vidéo io fa zao non ce n'est pas